Fanondranana antsokosoko arena Voajanahary mitaky ny famerenana amponja ny solombavam-bahoaka raha manantanana Romeo ireo OSC momba ny tontolo iainana. Fiainam-pirenena manana andraikitra amin'ny olana misy eto ny SADC mila manitsy fomba fiasa ho ny firaisan-kina. Tsy fizakany rajoelina zom-pirenena malagasy tsy sakana amin'ny fanenjana azy ho fanirisoa Sabotsy 20 Oktobra 2020 manatitra ny araba tombokilasy tongovavy tonga soanao tao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany asa lehibe miandry ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny fanatanterahana dinika nasionaly ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana ary ny fanovana ny lalam-panorenana izay samy taky fandrindrana entitra sy fandraisana andraikitra mazava tsy ho tanteraka ireo fanovana lehibe ireo raha tsy misy olona matotra mahay ary manana fahavononana hitantana izany amin'ny fomba mangarara. Tato-baovao ny Germaino Mejanary sy Tahirniana. Tsy vita ny teny fotsiny ny fanavaozana tiana apetraka fa mila olona anodina azy. Olona tena voafidy ara-drariny sy ara-dalàna no tokony hitondra ny firenena aoriny ny fanavaozana rehetra hoy Paraina Aogista. Notsindriny fa vanim-potoana sarotra no lalovan'ny Madagasikara amin'izao ka tsy maintsy mitakitraikefa politika, fahaizana ary fahendrenana ny fitantanana. Mila olona mahay mandanjalanja amin'ny saina tony sy maty ihany isika fa tsy tokony anaraka fotsiny ny baikony fo. Mety ampididozan'ny fiainan'ny vahoaka raha mivadika ho fietseham-po ny fanapahan-kevitra ho hatrany ny filohan'ny antoko tsara tahafina. Tokony tsy orina amin'ny politika ny alako bika sy tsy tiako tarehy ny fanarenana ny fiainam-pirenena. Tsy hitondra vahaolana izay fa mitaky fampianona sy fanajana ny hevitra samihafa. Mila firaisan-kina sy fahendrena ny fanarenana izao firenena izao hoy ny nambarany. Fandehoz ny dialogue national. Any amin'ny dialogue national agny zany izy io sy misy zavatra ho amboarina ifagnarahana any hoe ahoana fanendregnan'ny gouvernement fanendregnan'ny premier ministre nefa ahoana le momba ny institution sasandreto ny assemblée nationale ny sénat ny HCC ny CENI ka safaka iandry an'izany nefa le regny raha regny araka teneninao tao resaka ao ny resaka famasiana vola ka tsy misy continuité de l'état ho anay fotsiny de aleo ngamba de fa olo sy hianatra asa soneky ka mbola hianatra asa sarotra satria asika zany maika verivery fotoagna ihany asika aloha mba fa olo zadraraha ihany mandeha amin'io gouvernement io na technicien na izy zany na mpanao politika izy ary io sy maintsy asana gouvernement zany sy maintsy politika io misy politika foana io misy politika fa sy marina zany hoe de gouvernement de technicien na pure fotsiny anao fa nagnisina naravagna ny général Damanasoa tamin'ny 72 technicien daholo ny tao de misy zavatra ihany le izy maro manahirana ihany zany hoe tokony mizarazara ihany le izy zany sy hoe miala daholo anareo mpanao politika na miala anareo efa bebe taogny miala anareo sy raha an'izay fa izy kosa aloha manahirana sara ihany aloha ny élection de mitondra eo amin'ny fitondrana. Anangana rafitra demokratika matanjaka sy manaja ny safidim-bahoaka ka anokatra pejy vaovao an'i Madagasikara mankany amin'ny fitoniana sy ny fandrosoana maharitra no fanamby amin'ireo dingana rehetra ireo. Fanovana ho an'ny tsara no tanjona napetraka noho izany mila mitandrina ny rehetra. Fifidianana madio, milamina, andraisan'ny rehetra anjara no tena vahaolana ialana amin'ny fandroritana ho hiatrany ny fanamafisana. Makasika ny raharam-pirenena izay tsy ny rafitra no olana eto Madagasikara fa ny fomba fisainana. Misy lalàna eto fa ny tsy fampiarana azy ny any ka gaboraraka ny fiainam-bahoaka. Tsara ny firisoana amin'ny fifampidiniana saingy raha mbola ny fanaovana ny hevitra sy ny tenik-any no marina no atao dia tsy hisy zava-bana hoy ny ray aman-dreny ara-panahy iray androany raha tafaresaka tamin'ny Germaino Mejanary sy Tahirniana. Miverimberina matetika ny krizy fitakiana fanovana eto amin'ny firenetsika. Tsy tonga ho azy izany fa ny malagasy tsirairay ny rehetra no mila tonga saina voalohany. Raha ny etsika ny alohany tamin'ity taona ity ohatra dia teo ny etsik'ireo solombavam-bahoaka teo amin'ny 70 izay nisalotra anarana hoe solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Ankehitriny mbola izay teny izay ihany no miverina. Iroso amin'ny fankankevitra ny fitondrana mijoro saingy tokony ho fantatry ny rehetra
fa raha samy tompo teny fantatra ny rehetra dia tsy isy zavabanona eto ary tsy ho tafapetraka ny fanovana-kasaina atao hoy ny ray aman-dreny ara-panamysotro ronono no sady mpikambany fohibe ny FFKM teo aloha. Ny tena olana mantsy dia izao, lay demokrasia nororitina any amin'ny extrême. Inona moa zany roritina any amin'ny extrême zany? Ny demokrasia dia eritreretin'ny sasany fa mahazo miteny daholo ny rehetra. Ny hevitry ny olona rehetra dia tsy maintsy henona daholo tsia. Zay no atao hoe demokrasia direct zany. Rehefa misy olona vahoaka 100 miteny dia mba heno ny hevitra 100 nefa na le 100 ary tsy hitovy hevitra ny iza zany no arahana. Ao anatin'izany ny firenena malagasy ankehitriny, fakan-kevitra. Ao anatin'izany fakan-kevitra zany ny zavatra tsy maintsy dinganina dia ny hoe tsy ny hevitrao no tsy maintsy arahana. Manana fahamarinana aho, fa ny fahamarinako iny rehefa midona amin'ny hafa mety tsy ho marina. Ary ny fifandeferana ny zava-dehibe. Ary ao anatin'izany fandeferana izany dia mba hatsiarovantsika hoe malagasy iray isika. Miainga amin'ny fotom-pisainany tsirairay ny fanovana no amafisiny fa tsy ny rafitra ny olana misy eto amin'ny firenena fa ny fisainana titeny. Misy lalàna eto amintsika saingy mipetraka ny fanontaniana raha najaina sy nampiarina izany. Raha tsy ny toe-tsaina mihitsy aloha no miova dia tsy hisy rafitra eto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanamafisana. Aza eritreretina hoe lay fa niova ny mpitondra dia zay no atao hoe fanovana. Tsia, izaho mety mpiasa ao amin'ny hôpitaly manao fahamarinana avy. Izaho mpiasa mpamoaka permis de conduire manao fahamarinana avy. Izaho mpiasa ao amin'ny fitsarana, mpiasa ao amin'ny domaine manao fahamarinana aho ve. Izaho mpampianatra mikarakara amin'ny fanabeazana an'ireo ankizy ireo manao fahamarinana aho ve. Raha atao amin'ny teny frantsay eny zava-misy eto Madagasikara dia tsotra be, rien ne va amin'izao androntsika ankehitriny izao. Miditra atsy ianao misy vola, miditra ary ianao misy mitaky vola. Ho aiza tsika izany? Feno ndao hiresaka, hiady hevitra tsara ary aza mitompo teny fantatra. Zay ihany no afatro amin'izao dialogue ho atao izao. Aza mitompo teny fantatra ka tsy maintsy izay anao no atao hoe marina. Fa ny fikambanan'ny maro miady hevitra amin'iray latabatra no amoaka ny hoe ahoana ny hitondrana an'ity firenena ity. Ny rafitra ny diso, ny rafitra tsy mety, tsy tompoko. Na rafitra inona atao, na rafitra inona rehefa tsy hiova ny toe-tsain'ny olona. Tsy ny rafitra ny diso fa ny olona tsy mety manaraka toe-tsain'ny rafitra. Misy lalàna ny eto amintsika. Nohajaina ve zany lalàna zany? Tsy nohajaina. Ka tsy ny rafitra no hiazakazahana hoe tsy mety fa ny olona. Zava-dehibe ny fakan-kevitra saingy tokony ametraka ny ambom-pony any ambadika ny rehetra. Hevitry ny maro no matakadavitra fa tsy hevitry olon-tokana. Tsy ny fisehoana homanan-kevitra no zava-dehibe fa ny finiavana iova amin'ny fomba fisainana mamboatry firenena ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Isan'ny reuniona tamin'ireo iraka manoka ny vondrona SADC tonga eto Madagasikara. Ireo filoha antoko politika mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina. Zava-dehibe ny fionana ho izy ireo satria nahazoana mitondra fanazavana momba ny tena zava-misy marina eto Madagasikara. Manana andraikitra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny SADC ho ny mpitondra teny vondrona politika firaisan-kina. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziny. Ny farana androany ny dian'ireo iraky ny SADC teto Madagasikara tao anatin'ny atelona niona tamin'ireo ankolafika erisan-tsokajiny ireo délégation ka anisan'izany ny vondrona firaisan-kina. Nandritra io fionan'io dia nilaza mazava ny filohan'ny antoko tsara tahafina Paraina Auguste fa tsy afaky ny angina intsony ny firaisan-kina manoloana ny zava-misy. Efa imbetsaka no nandefa taratasy tany amin'ny SADC ny firaisan-kina nilaza ny olana sy ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena saingy tsy hita mazava hatramin'izao ny fepetra sy andraikitra no raisin'izy ireo hoy ny fanamafisana. Tokony anitsy ny fomba fiasan'ny SADC mba tsy ho voafatotry ny feon'olon-tsotra iray na vondron'olona vitsy fa anome lanja ny feon'ny vahoaka sy ny antoko maro samihafa. Nataona ito koa fa hoe nisy fahadosoanareo ihany koa io. Efa misy 20 ny taratasy totaly nalefanay avy tao amin'ny firaisan-kina na tamin'ny Ravalomanana na amin'ny tsimy président Tsima na amin'ny firaisan-kina nalefana aminareo amin'ny SADC nalefana aminareo amin'ny Union africaine. Fa sisy mihetsika nareo fa ho anareo milamina tany
zay koa moa ny tenen'le mpitondra teo koa de milamigny eto de io ary ny faragnana ianareo zany raha sisy fatolo raha sisy olo maratry misy be de be de sy milamigny de anareo koa de managna fadisoagna anareo avana amin'ny champandrarany sadek na union africaine eny filan'ny Nations Unies aza fisy fadisoanareo koa zany am'le ame zavatra misy zao satria anareo sy mba misotry ohatra ny misy aby le diplomatie préventive hoe ahoana gny sapisy conflit interne agnatina amina pays anankiray mba eno ihany ny tenin'ny mpanotry fa nataonareo hoe ohatra ny ambanibaniny zany le tenin'ny mpanotry ary tadidinareo sara gny taivavany i président aloha hoe anareo mefa mitorona amin'ny sadek io de toroy ao fa amina mitory satria zany président ny sadek zanabo ay nagnisany ana tonga gny situation efa saragnan'olo anareo ve da ty am'izao 21e siècle zao de sisy rano sisy ziro nefa avy nisany zany teto taloha ary feno rano aminay aty isan'ny fanontaniana napetraky ny iraky ny sadek ny momba ny fanapahan-kevitry ny HCC no tsindriny fa mazava ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana manome fahefana amin'ny fotoana vonjomaika mba ahafahana mampiavana sy mampilamina ny firenena tsy fametrahana fahefana amina olona iray fotsiny no tanjona fa ny famerenana sy fametrahana filaminana eto amin'ny firenena manontolo hoy ny fanazavany ary maninona ho izy roatra maramila ho izy zany izy megna maramila sisy agnaty constitution nareo zany izy fa nazavaigny zany rôle régulateur io ary efa nisy koa talohatagny tamin'ny 96 angesika de nomegnany rasiraona le fitondrana na tamin'ny farany teo tamin'ny 2018 angambaniny hoe tonga de ny HCC nandidin'ny gouvernement tamin'ny Razoromampianina hoe sinoa omeo ny mpanotry premier ministre sisy agnaty constitution zany ary asany assemblée agny zany nisy koa tamin'ny farany teo natao reo de hoe nasorony le président du Sénat tamin'ny voalohany ndraiky natao hoe tonga de sy ny président du Sénat mitondra gny intérim fa tonga de ary gouvernement de le nisy ny tabataba igny de omenany président du Sénat zany fizaraigny roy lasa roy ny chef d'état par intérim raiky ny gouvernement chef de gouvernement raiky ny Sénat manao ny sécurité zany aby nazavaigny tamindreo tao zany izany zahay ny jurisprudence mety sekenareo zany afafa aminareo fa hoe zany jurisprudence maninona nareo izy anareo misy maramila chef d'état major eo maninona signa nomegna anazy de nazavaindray hoe aoka mba heritreritra fa ny opinion io apaisement na opinion ka somemena olo fahatanitanika agny olo sy nandray azara tamin'le fagnapiagny vahoaka le fitondragna io fa ity le colonel Michael Rendreny ity hoe io nitondrany oba nagnampy io teo de zay nagnomezana anazy an'io apaisement fa raha zaho nataonao anazy ka nomegny olo hafa io de nino maromaro nareo fa de mondresika mbola tsy afaka nivorota amizay fa mbola mitoy ekorotana raha ny fantatra mo dia ny farana androany ny fampidiniana sy ny fanadiadiana ataon'ny sadek eto Madagasikara ary andrasany ny fepetra sy ny tolo-kevitra avoakany manoloana zavamisy ara-politika ankehitriny fa mitombona ny etsika nataon'ireo kandida ho filoham-pirenena 10 tamin'ny fifidianana farany teo nanatsoaka ny firotsako fidin'izy ireo nanoloana ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana momba ny fizakan'ny filoha teo aloha ny zom-pirenena hafa ankehitriny nesorina tamin'ny maha-malagasy azy tsy midika ho fiarovana ny filoha teo aloha manoloana izay fahadisoana nataony teto amin'ny firenena ny fanesorana ny zom-pirenena maha-malagasy azy hoy ny fanehoan-kevitra manomboka eto tsy afaka irotsaka fidinitsy ny filoha teo aloha rajoelina hoy ny pailalana raha tsy mba zafy nantenaina fanadiadiana raha ny andiny ny faharoa amby efapolo sy ny fadimy amin'ny lalana feny fizakana zom-pirenena malagasy dia ara-dalàna ny didy ny andiny ny faharoa amby efapolo dia tsy maintsy aray ny didim-panjakana avoaka ny gouvernemanta hatrany vao manan-kery nampitombona ny etsika fitakina nataon'ireo kandida ho filoham-pirenena 110 nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tamin'ny faneken'ny fitsarana avomba lalam-pandrenana ny antota taratasy firotsako fidiny rajoelina ny fanapahan-kevitra fanesorana aminy ny zom-pirenena malagasy ara-dalàna ny fanapahana ny voaka hoy ny pahalalàna raha tsy mba zafy nantenainy ny code de nationalité atsika dia milaza mazava fa ny olona iray ampitoana zany hoe fa manana discernement tsara izy manana safidy zay mahatonga le hoe ampitoana ka nangataka izy zom-pirenena hafa ka nahazo izany dia izay
nazahoany an'le zom-pirenena hafa izay, zany hoe ny fizakan'le zom-pirenena hafa izay nangatahany tamin'ny safidy ny ara-dalàna sy tamin'ny hitsim-po no mahatonga an'le zom-pirenena malagasy very. Ka ara-dalàna zany raha lalàna no jerevana ary rariny tokoa raha nesorina taminy ny fizakan'ny zom-pirenena malagasy ary ny procédure mahakasika an'izay dia ara-dalàna tsara satria hitantsika fa efa navoaka tamin'ny journal officiel izy iny. Ary io tsy hoe zom-pirenena ny fananany zom-pirenena frantsay na nesorana anazy fa na zom-pirenena hafa na inona na ataoko hoe italiana na sinoa na inona dia izay foana satria izay ny ambarany lalàna. Tsy midika fa tsy azo enjena noho ny eloka vita ny filoha teo aloha Rajoelina amin'ny fanapahana mivoaka io ho iatrany ny fanazavana. Tsy miaro azy amin'ny fandikan-dalàna toy ny kolikoly, ny alatra sy ny fanodikodiam-bolam-panjakana izany hoy ny fanamafisana. Azo anaovana didy fampisamborana iraisam-pirenena ny tenany ka izay firenena misy azy dia afaka misambotra azy. Resaka diplomasia nefa no mila mibaiko izany ka anapahan'ilay firenena misy azy na anome azy any Madagasikara na tsy ho iatrany ny fanazavana. Ny loi pénale atsika eto Madagasikara dia milaza fa ny fahaverezan'ny zo malagasy ananan'ny olona anankiray dia tsy midika koa fa very miaraka amin'iny ihany koa ny responsabilité pénale ny olona anankiray. Aoka izay ho fantatritsika zany hoe ny lalàna ny loi pénale izay miatra eto Madagasikara dia miatra amin'ny olona rehetra izay meloka sy nanao nitsinety teto amin'ny repoblikan'i Madagasikara. Io zany tsy mipetraka hoe na vazaha ianao na malagasy ianao fa rehefa teto amin'ny repoblikan'i Madagasikara nanaovanao eloka, nanaovanao nitsinety dia tsarahan'io lalàna io ianao. Hitanareo ohatra misy vahiny ohatra ka manao tsy mety eto amin'ny tantsika dia satria tsy malagasy izy dia afaka manao izay tany kibony mihoatra ny lalàna na miopefy amin'ny lalàna fe fa azo enjehana satria izay ny sin'le lalàna mifeha ny zavatra rehetra mitranga tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena malagasy. Misy lalàna iraisam-pirenena momba ny zo fahafahana mivezivezy nosoniaviny Madagasikara. Mananjo iverina eto Madagasikara ny filoha teo aloha Rajoelina saingy toy ny vahiny ampiasa vola na andrarà na anao fizahan-tany no azony atao ho iatrany ny fanamafisana. Tsy midika ihany koa anefa izany fa foana miaraka amin'izay fizahan-tany ataony ny mety ho eloka anenjea lalàna azy eto raha misy izany ho iatrany ny fanamafisana. Ao anatin'ny zo fototra maha olona ny fahalalàna mivezivezy fa tsy afaka sakanana amin'izany ny olona hoe aza tsy azo aleha ary tsy azo aleha tsia indrindra fa ho an'ny olona zay ho an'ny firenena zay ny ratifieny le fanajana ny zon'olombelona dia Madagasikara ao anatin'izany. Afaka miverina soamantsara eto Madagasikara izy na tsy malagasy ary fa toy ny vahiny te hitsidika Madagasikara, toy ny vahiny mety te hiasa na anao fandrarana eto Madagasikara fa ny fanenjehana anazy dia mitoetra foana raha ohatra ka misy fanenjehana izay ataon'ny firenena malagasy azy dia mitoetra foana izay fanenjehana anazy zay. Nanamafy ihany koa ity pahay lalàna ity fa ny fanapahana navoaky ny Prime Ministre Rajoelina omaly dia mandidy ny fandesorana ny filoha teo aloha Rajoelina ao anatin'ny lisitry ny mpifidy eto Madagasikara. Midika izany fa tsy afaka ny rotsaka ofidina na anao politika eto amin'ny maha filoha teo aloha azy intsony ny tenany. Any Frantsa izy no afaka manao politika sy mirotsaka raha mbola te hanohy politika raha io didy io raha ny fanazavana hatrany. Tavavezina an-tanindrazana ny tolakandro toy Fanirisoa Erinaivo rehefa niala teto Madagasikara ny taona 2012 no ny fanenjehana nataony fitondrana teo aloha izay notariny Andry Rajoelina sy rehefa avy namitahitraka tatsy amin'ny nosy Maurice notendreny ny filadidiny fanavozana ny Repoblikan'i Madagasikara i Fanirisoa Erinaivo ho solitena ny Madagasikara amin'ny fanaramaso ny rara anenjehana ilay mpandrarà Mamira Vatomanga amin'izao fotoana izao nitondra fanazavana momba ity rara ity ny tenany teny ampatongavana fanadihadiana. Fito taona tsy aoriana tonga eto tanindrazana i Fanirisoa Erinaivo. Ny taona 2012 no niala teto Madagasikara i Fanirisoa Erinaivo rehefa noenjehany fitondrana Rajoelina. Olona marobe no nitsena azy teny amin'ny serana ampiara-minidina Ivato ny tolakandro teo.
Solontenan'i Madagasikara amin'ny fanaraha-maso ny raharaha ny enjehana ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga amin'izao fotoana ny fanerisoa Erinaivo. Namitaka iraka momba io raharaha io tany Maorisy ny tenany mialonina tongavana eto an-tanindrazana izao. Iafara amin'ny fanasaziana ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga ny fiazonana azy ao Maorisy raha mitombina avokoa ny fiampangana azy ho ity mpitsara ity. Nosamborina nahoana état d'arrestation ao Maorisy amin'ny Ravatomanga amin'izao fotoana izao ka tsy mahazo mivoaka ny faritra misy azy. Azo tasina ao Maorisy mandra-piandry ny fanadiadiana izay atao anazy sy ny fitsarana izay atao anazy any Maorisy ihany koa. Rehefa vita ny fitsarana any Maorisy dia isika ihany koa mbola hitsara anazy na en même temps efara amin'ny fanasasiana azy zany raha ohatra ka mitokona atao ny fiampangana azy. Ankoatra izay, niteraka resabe teto amin'ny firenena ihany koa ny vokatry ny fanesorana ny fizakana ny zom-pirenena malagasy tamin'ny filoha teo aloha nambara ny fanerisoa Erinaivo fa tsy sakana amin'ny fanenjehana ny Andry Rajoelina manoloana ireo fandikan-dalàna nataony teto Madagasikara ny tsy fizakan'ny zom-pirenena malagasy atao ireo teratany vahiny rehetra azo atao tsara ny manentsika azy. Na dia miala raha ny zom-pirenenan'ny olona ray dia ny eloka izay nataony dia azo enjehina foana na inona na inona zom-pirenena ananany. Tsy mampiova ny eloka nataony izany tsy fananany zom-pirenena malagasy. Miteraka ataontsika hoe conséquence maro be amin'ny zavatra nataony Madagasikara filazana fa efa very tanteraka ny zom-pirenena malagasy izay ananany. Mila fanadiovana Madagasikara diovina na ny tanàna na ny toe-tsaina na ny fitsarana mazava ho azy ary indrindra ny politika. Ratsaivina, mpitsara ny asa teo amin'ny ivony fampanoavana fitsarana mba raha tonga voalohany Antananarivo fanerisoa Erinaivo. Efa filohan'ny SMM tamin'ny taona 2024 ary izy no vehivavy voalohany tantana ny syndicat izay nijoro ny taona 2027. Ankoatra izay, vehivavy mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny politika ny tenany. Efa nirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ny taona 2024. Nanangany ny fikambanana ADM anohanan'ireo marefo ny taona 2024 ary filohany ary MDM diaspora hatramin'izao. Anisan'ireo no enjehana ny tena ny taona 2024 ka tonga tamin'ny fanesorana ny mahampitsara azy no ny fiampangana azy nitarika itsy-bahoaka sy ny faneho-kevitra nataony teo Mahamasina ny talata 3 Oktobra 2024 fonisy kandidata amin'ny fifidianana filoham-pirenena mikasika ireo polisy telo maty niara-ny fitsaram-bahoaka raha namaitahiraka tany Ambodiazina Fianareva Atsinanana nitarika tamin'ny fanesorana azy sy ho mpitsara ity raharaha ity. Tsy nitsahatra teo fa lasa tany Frantsy fanerisoa Erinaivo ka tany no nanairany sy nanaovany karazana mpamoaka samihafa momba ny raharam-pirenena eto Madagasikara indrindra ny mahakasika ireo raharaha mafana toy ny trangana kolikoly ny nahazoany filoha teo aloha ny zom-pirenena Frantsay ny taona 2024 sy ireo raharaha hafa. Ankehitriny no tendreny fiadidiny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara ho solontenan'ny Madagasikara amin'ny fanaraha-maso ny raharaha anenjehana ny Mamy Ravatomanga amin'izao ifanerisoa Erinaivo. Manohana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fifidianana amin'ny malalaka sy mangarara ny fanjakana Britanika raha ny fanambarana nataon'izy ireo taorian'ny fionana teo amin'ny fiadidiny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara sy ireo maso samihafa teny Avolomaly nanamafy ny ambasadoro Anglisy fa manao ny asany ao anatin'ny fangararana tanteraka ny fanjakana Britanika ary mizary ireo asa ataony eto Madagasikara. Manentana ny mpiara-miombona antoka resampirenena rehetra izy ireo mba hanao toy izany ihany koa. Fanampanazavana.
manoana ireo foto-kevitra roa lehibe ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika sy ny vahoaka malagasy dia ny sina fifidianana malalaka sy aradrariny ary ny ady amin'ny kolokolo ny fanjakana britanika tokony hanompo ny vahoaka ny governemanta raha toka mandresy amin'ny fifidianana amin'ny fomba tsy aradrariny ny mpitondra amina firenena iray dia tsy hanana antony hanompoana ny filan'ny vahoaka. Manome fahafahana lehibe ny ady amin'ny kolikoly ary vonina anampy any Madagasikara amin'izany ny fanjakana britanika hoy ny fanamafisana. Atahotra hangalatra ireo harem-pirenena ny olona rehefa hampangaina amin'ny fomba aradrariny sy mibaribary ny mpanao eloka. Ao anatin'izany koa ny famerenana amin'ny tompony ireo harem-bendangalarina. Naneo ny fahatakarany sy ny fanajany mikasika ny fahamailon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara manoloana ny fiatraikany hery vahiny sasany ihany koa ny masoivo britanika. Nanamafy ity masoivo ity fa maro ireo olona manandrana anelingelina nefa tsy manohana ny fametrahana fifidianana malalaka sy aradrariny ny ady amin'ny kolikoly na ny fahalalahana maneho hevitra sy mivohy izay soatoavina ny arovan'ny PRRM atao anatiny herinandro vitsivitsy izay sy ny zava-dehibe amin'ny asan'ny fanjakana britanika. Farany nanamafy ny masoivo fa manao ny asany ao anatin'ny fangaharahana tanteraka ny fanjakana britanika ary mirehare mizara ireo asa ataony eto Madagasikara. Manentana ny mpiara-miombonantoka iraisan'ny pirenena rehetra araka izany izy ireo mba hanao toy izany ihany koa. Vaovao manodidina ny tontolo iainana mitaky ny fanavaozana ny fomba fitantanana ireo harena voajanahary sy ny fiarovana ny tontolo iainana ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana. Ny fandripahanala sy ny kolikoly no fototra ny tsy fampindrano, ny fahasimban'ny tohodrano ary ny fantrana any ambanivohitra ho ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana. Miantso fiovana entitra sy famongorana ny tsy matomanoty ireo fiarahamonim-pirenena mba hiantohana ho avy mameratra ho an'i Madagasikara. Narsisy Karazafy, mbola hava-tsara. Tokony ho jerena akaiky ny solombavambahoaka iray no fonjaina noho ny raharaha fanondranana sokatra antsokosoko kanefa hita sy eno fa mivoaka ny fonja hoy ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny tontolo iainana raha nanao fanambarana androany. Ny fiarovana ny tontolo iainana ny fototry ny fitiavan-tandrazana sy ny fiarovana ny firenena hoy ireo mpisehatra amin'ny tontolo iainana nanao antsoavo. Tsy izy filaminana maharitra na fampandrosoana raha toe-karena hovanina eto amintsika raha tsy misy fiovana lalina amin'ny fomba fitantanana ireo harena voajanahary antanety sy andranomasina. Fanambarana izao amin'ny alalana taratasy misokatra moa izany ny antony dia tsotra fotsiny. Miaina isan'ny angamba fangatana voalohany teo dia hoe ny varenantsika amin'ny tany-tandalana. Tokony averina izay zavatra ary tsy safidiana tavan'olona na andraikitra. Dia noho izay antony izay ny takinay io ary ho aranay maso akaiky dia akaiky amin'ny olo-pirenena anankiray fa ho amin'ny mafikambanana ihany koa izay misehatra amin'ny tontolo iainana dia isan'ny aranay akaiky dia akaiky indrindra ny fepetra mety ho raisin'ny fanjakana atao anatin'izay zavatra izay satria betsaka ireo olona ataontsika hoe mialkalaka ao anatin'ireny andraikitra izay raisin'ireny tokony ampiarana ny lalàna raha tsy izany tsy taverina amin'ilay tany-tandalana ity tsika petraka isika. Izay ihany koa nisan'ny antoka anankiray ahafahana mamerina fitokisan'ny vahoaka sy ny mpitondra angambany ao anatin'izao fotoana fantatsika tsara hoe somary manahirana ao anatina stabilité politika sy ny tariny. Fa ny tiana trindrina ao anatin'ny lafiny jono fantatsika hoe Madagasikara dia isan'ny ilona manana ataontsika hoe sisin-dranomasina izay tena azo valorizena ihany koa ao anatin'izay. Eo etsy ankilany koa nefa izay dia etsika izay tena ngeza be da be ny olona mivelona sy ataontsika hoe iankina izay resource izay izany. Ny isan'ny tena takiana ao anatin'izay mihina efa resahana namana teo dia hoe tsy azo eritreretina izany marina fa ao anatin'ny fotoana ataontsika hoe ampiatra ny politika fitsitsiana ny fitondrana fa ny isan'ny zavatra efa nitakiana ary nitakiana foana ary mbola takiana foana raha ohatra ka misy hatrany izay mba tokony moa izahay fa ho fantatry ny mpitondrantsika amin'izao fotoana izao izay nilanjana izany ranomasina izany ny olona miaina amin'izany ny resaka ataontsika hoe fiantohana ny fahazahoana sakafo ho an'ireo olona indrindra ny amorontsiraka eny fa natsika eto ampovoantany ary dia ny isan'ny fangatana ao anatin'izay dia tena hoe ny fanasarahana hatrany hatrany fametrahana an'izay fahaleovantenany ministera ny jony tsy ny jony ihany fa ny toe-karena manga. Notsindriny ireto mpisehatra amin'ny tontolo iainana ireto afa vokatry ny fandripahana ala sy ny fitantanana tsy mahomby ny olandrano sy ny herinaratra izay fototry ny fitakian'ny vahoaka ankehitriny hatramin'ny taona 2000 dia 30 isanjato ny velaran'ala eto Madagasikara no ripaka ka niteraka tsy fahampindrano fahasimban'ny tohodrano ary fienan'ny famokarana herinaratra.
izany krizy ara-tontolo iainana izany dia miteraka fahantrana lalina any ambanivohitra indrindra amin'ny vehivavy izay mijaly mitady rano sy kitay isan'andro. Lohany ny famerenana amin'ny laoniny ny fanjakana tandalana amin'ny fitantanana ny arena voajanahary. Fepetra antoky ny fiainam-bahoaka mihitsy ny famongorana ny kolikoly sy ny fandrobana ny harem-pirenena voajanahary sy ny tsy matomanota mpanao heloka behivavy ara-tontolo iainana. Antsoinay ny manam-pahefana tompon'andraikitra mba hampanaja sy hampihatra ny didim-pitsarana ary hanome antoka fa tsy misy olona ambony ny lalàna na inona andraikiny sy sata izay ananany. Amin'io lafin'io, aoka ho tanterahina izay nofaritany lalàna ho an'ireo voasazy araka ny didim-pitsarana malagasy noho ny fikasana na fanondranana biby sy zava-maniry voaharo. Ankehitriny Andriamatofiloha dia mitaky manokana izahay ny famerenana amponja any solombavam-bahoaka raha manantanana Romeo izay voaheloka noho ny fanondranana biby voaharo nefa voavotsitra na dia efa nisy aza ny didim-pitsarana izay nanameloka azy. Manentana ihany koa izahay ny hanokafana fanadiadiana tsy mitanila amin'ny olona rehetra, anisan'izany ireo tompon'andraiki-panjakana izay voatonona amin'ny raharaha momba ny fanondranana sy heloka ara-tontolo iainana mba hametrahana ny marina sy hanasokajiana mazava ny andraikitra tsirairay. Ankoatra izay nambarany ireto fiarahamonim-pirenena ireto fa sehatra tena anjakan'ny kolikoly sy ny fandrobana ireo harem-pirenena ny sehatra ny tontolo iainana raha ny fanazavana tratry ny fandrahonana sy ny herisetra ireo mpiaro tontolo iainana sy ireo mpanao gazety samy tatitra ny zava-misy tsy olana ara-tontolo iainana fotsiny araka izany no sedraina fa olana ara-piarahamonina sy ara-politika ho hiatran ny fanazavana. Miantso fiovana entitra sy famongorana ireo tsy maty manota ireto mpisehatra ireto satria maro amin'ireo voaroroy amin'ny heloka ara-tontolo iainana no mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Lafimbavao hafa kosa indray 700 n'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona Irmar nanohana ny filoha sy ny fitondrana teo aloha no nilaza fa niala tsy ompikambana ao anatin'ity vondrona ity intsony. Milaza ny anohana izao fitondrana mijoro izao izy ireo araka ny fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka maromaro avy amin'ny Irmar androany. Fanadiadiana eo amin'ny sariny tahiriny any. Nametra-pialana tsy ompikambana ao anatin'ny vovonana Irmar ny 700 n'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anarany ity vondrona ity araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Eo ny vondrona sy ny atoko na fikambanana fa solombavam-bahoaka aloha izahay ary toy ny vahoaka ihany koa ka rehefa nahatsapa ny taraina sy ny fitakiana ireo zofototra nataon'ny tanora sy ny vahoaka kanefa tsy tako nafenina fa nisy ny herisetra valin'izany. Dia nanapa-kevitra izahay fa nametra-pialana tsy ao anatin'ny vondrona parlementaire io intsony fa hiaraka hanarina ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena amin'izay anjara tandrify anay miaraka amin'ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-panjakana kolonel Mikael Randrenireny. Mpanao lalàna izahay ka tsy maintsy manara-dalàna. Milaza oman-kasitraka ny fandraisana andraikitra nataon'ny tafika ireto solombavam-bahoaka ireto manoloana ireo korontana nosedran'ny firenena ka naneo fa tao tany tsy misy fanjakana teto teo koa ireo herisetra samihafa. Vanim-potoana sarotra feno herisetra no nandalovan'ny firenena ka ankasitra nahetona ny fandraisana andraikitra nataon'ny miaramila izay nanapirofo fa tandroka aro ny vozon'izy ireo ka nandray andraikiny tao anatin'izany. Isaorana ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC ny joro na sa nandray ny andraikiny ihany koa. Nisy ny fikasana andrava ity anteny meram-pirenena ity natao tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tanteraka izany ka vao maika nampirehitra ny zavatsarotra teto amin'ny firenena. Nolavinay marindrano tato amin'ity lapan'ny demokrasia ity nandaliany vahoaka rehetra nay tany amin'ny distrika tsirairay avy izay soloanay teny eto satria sady fandikan-dalàna no fanaovana tsinotsinony ireo vahoaka any amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy. Ireo fahasahin'ny miaramila sy ny ACC nandray andraikitra voalazy ireo no nampiveriny indray ny filaminam-panjakana ny filaminam-bahoaka ko ankasitrahanay etony izany. Hatramin'ny androany moa dia tsara ny manamarika fa mbola tsy tafatsangana ny boromaharitry ny anteny meram-pirenena na dia efa voafidy aza ny filohany ity andram-panjakana mpanao lalàna ity. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao koa
izao fivadiana palitao tampoka ataonyreto olomofidy ireto raha toka tena faresen-dahatra tokoa nataotry ny overse za eny tsy mba zaza andrasana arak'izany ny toy ny vaovao. Nanao fanambarana fanairana ho an'ny fanjakana mijoro ny fikambanan'ireo mpianatra amin'ny université n'Antananarivo mampatsiahy izy ireo mba tsy voana amin'ny FDB no takiana dia ny fanovana rafitra eto amin'ny firenena. Tsakiana izy ireo ihany koa ny fanendrena Prime Ministre ary mitaky ny fandravana tanteraka ireo rafitra nisy teto Madagasikara izay hita fa tsy naompy toy ny HCC ny CENI ny antenimiram-pirenena hoy ny fanambarana. Toy izao ny mahakasika izay. Manoloana ny toe-java-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny dia miantso ny mpiara-mitolona mba tsy ho verivery ny sinema mitranga etsy aroa izahay. Zava-misy mantsy dia tao propagandisma no hita taratra kanefa fanovana-drafitra manontolo no takiana. Koa ambarana entona fa tsy mivoana amin'ny zavatra efa nolotolomanay hatrany am-piandohana izahay dia tsy inona izany fa ilay fanovana-drafitra manontolo. Arak'izany tsy ekenay ary tsy pahanay marin-drano ny fametrahana ny Premier Ministre. Aminay ny antsoina hoe refondation dia fandravana efa misy ka verina manangana hatrany fotony. Takianay ny fandravana ireo antom-panjakana izay efa feno fahalovana dia ny ACC, ny Sénat, ny Assemblée nationale, ny HCDDD, Bianco, ny PAC. Fehiny ny antso ny fahefam-panjakana mijoro amin'izao izahay mba hiverina amin'ny FDB mitolona. Mitaky ny fanafoanana ny sata sy ny fanesorana ny Tale Jeneraly vahiny ireo mpiasan'ny Jiramano ny tsy fombiazan'ny fitantanana ity kompani pirenena amin'ny sanany jiro sy rano ity. Nambara ny filoha lefitry ny sandika fa ny fifanarahana amin'ireo mpamatsoloka no tena fototry ny olana ary mitovy amin'ny manjony kompani pitanterana Air Madagascar ny zava-misy amafisin'izy ireo ny antso amin'ny vahoaka malagasy mba hanoanana ny tolona hanovana tanteraka ny fitantanana amin'ny orinasa Jiramanary sy karazafy mbola avatsara no mitatitra ny antsi-pirim-baovao. Tsotra sy mazava ny fitakian'ny mpiasan'ny orinasa Jirama dia ny fanafoanana ny sata vaovao izay everin'izy ireo fa mamonjy tsikelikely ny mpiasa sy ny fanesorana ny Tale Jeneraly izay karamaina vola be nefa tsy hita ny vokatra amin'ny famasiana jiro sy rano manerana ny nosy no tsindrin'ireo mpiasa fa tokony ho tehirizina ny sata 570 tsipika 420 no foroan'ny orinasa satria ny fidiran'ny mpamatsy vola no nahatonga ny olana. Nilaza ihany koa ny filoha lefitry ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama fa tsy hijanona ny fitakiana raha tsy voavaha tanteraka ireo olana ireo. Nasoan'ny Jirama nanomboka izy vao ny foronina satria ny foronina ny orinasa Jirama fa tsy maty antoka ary tsy potika mihitsy. Fa rehefa tonga amin'izay ireto karazana banque mondiale izay manery akolaka atsika hiroso amina rafitra izay rafitra tsy mifanaraka amin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny fiainan'ny orinasa eto Madagasikara dia io itsika potika io. Nanomboka tany amin'ny 1996 no nanomboka ny banque mondiale dia nametraka izy an'izay karazana rafitra sy izay karazana lalàna tiany apetraka dia izao ny afaratsika potika ilay orinasa. Ny mapotika ny orinasa ny tsotra be mampidi-bola ilay orinasa fa ilay asa izay ataon'ilay orinasa lasa omena privé. Raha nazava zao ohatra ny nandinga ireny projet Pagos ireny ny Jirama manana fanaovana poto béton ohatra etsy amin'ny Pigolé mandroseza fa rehefa tonga le banque mondiale dia lasa omena olona le poto ka na le poto nataon'le Pagos ary miara-mety tsika efa misy poto tapatapaka ho azy ireny ohatra zany satria nefa ny Jirama dia tena orinasa feno misy production misy distribution misy direction technique ny rehetrarehetra zany tena feno ao. Izay no mahatonga ny miady alao tantanin'ny malagasy io tantanin'ny Jirama fa ny Jirama no mafantatra ny olana ny Jirama dia miady zany izay hatreto tena mangataka ary izay zany dia tsy hijanona amin'ny grevy izay fataona io raha tsy mivany olana. Mitovy ny fomba namotehana ny orinasa Jirama sy ny Air Madagascar ho hiatra ny fanazavana mazava nefa ho izy ireo ny olan'ny Jirama dia ny fifanarahana eo amin'ireo mpamatsy solika. Zany dia miteny tsy mbola nisy orinasa nitenen'ny banque mondiale fa hisy tany fanjakana ka nandroso. Fa ny vokany raha nandroso izy ohatra ny reto solika reto dia mety nandroso ilay solika fa ilay vahoaka malagasy no zaka ny vokany. Ny tanjona tamin'izany dia tsotra be hoe alalàna ny fandrarana solika nefa rehefa nandeha fandrarana solika io vokany miakatra androany ny prix à l'instant T tonga dia miakatra daholo ny prix rehetrarehetra. Ka itsika zany androany raha afaka manao fanadihadiana nareo mpanao gazety ina ilay tena olana ny olana amin'ny Jirama tompoko dia ireo contrat amin'ireo fournisseur d'énergie ireo
maty zany le le orinasa dia nefa n'izao vao mandeha le projet paepy mbola amona le resaka rano ray zany io satria omena olona ny ivelany tsy voafetsony zany ny teknika zay cœur de métier ny orinasa Jirama fa lasa ny olona ny ivelany manao anazy ohatra io branchement mora zay namotika an'le orinasa perturber réseau lasa miakatra midina ny tension isika rehetrarehetra mizaka mivokatra zany fa ny tena voka-dratsiny raha lasan'ny privé le orinasa Jirama karaha zao ny Jirama mividy any amin'ny 500 ariary ny kilowattheure raha izy zany ka hivarotra izy farany mora zany mety 3 ariary zay zany mahatonga nay miantso ny vahoaka izay fa natonga ny tolona dia io Jirama io mbola tsy tapitra zany ny tolona ankehitriny fa dia mbola miantso ny vahoaka ihany koa hiara-iady aminay analan'le DG vazaha sy anafoana le statut. Nanamafy ny antso amin'ny vahoaka malagasy moa ny syndicat mba hanampy ny mpiasan'ny Jirama amin'ny fanesorana ny tale jeneraly vahiny Amperinasa famogorana ny mpitondra teo aloha sy ny forongony mantsy ny fangatahana natao kanefa mbola ekipa no mitantana ny orinasa Jirama. Ambany teti-bola-panjakana omena ny seapikaroana eto Madagasikara kanefa ilaina ny fanomezana lanja sy toana rabola ireo mpikaroka malagasy ankoatra izay tsy mifandray matetika ny mpanapa-kevitra sy manam-pahaizana ka tsy mandray anjara amin'ny fanapa-kevitra lehibe ireo mpikaroka ho ny filohan'ny fikambanan'ny ireo mpikaroka mpampianatra eto Madagasikara. Manana aviana ny fikambanan'ny mpikaroka mpampianatra hanandratravo ny sehatry ny fikaroana sy ampitrizany ao anatin'ny fanapa-kevitra nasionaly. Karazavy mbola avatsara. Aotra faingo aotra ray isanjato monja amin'ny teti-bola-panjakana no atokana amin'ny fikaroana eto Madagasikara raha 5 isanjato izany any amin'ny firenen-kafa nambaran'ny filohan'ny fikambanana mpikaroka mpampianatra fa mila omena lanja sy toerana manokana ny fikaroana satria fototra iankina ny fampandrosoana maharitra. Raha tsy mifototra amin'ny fikaroana ny politika estetikasy dia lasa fanandramana tsy misy vokany ka ilaina ny fanohanana ara-pitaovana sy ara-bola ireo mpikaroka amin'ny sehatra rehetra. Fa tena kely ny vola tokony fitondram-panjakana ho an'izany tontolo fikaroana sy ny fampianarana ambony zany raha raisintsika hoe tokony fototry ny fahalalana rehetrarehetra atao amin'ny firenena zany dia tokony omena lanja bebe kokoa, omena vola bebe kokoa ahafahanay mamokatra ahafahanay mandalina dia mamokatra mba tena hoe hifototra avy aty amin'ny fahalalana ra-tsiansa ny fanapa-kevitra raisina eto amin'ity firenena ity. Hatreto aotra faingo aotra ray isanjato no atokany fanjakana ho an'ny tontolo fikaroana eto Madagasikara. Raha oharina amin'ny firenena hafa tena kely zany ary ny sosokevitry ny firaisambe resam-pirenena ary nefa manao kevitra farafaratsiny mba ataonareo any amin'ny ray isanjato any farafakely ny vany fa nefa ny olona efa manokatra any amin'ny 5 zany hoe ny atsika zany tena mbola kely io ary raha tena tia hita vokatra tsika dia tena tokony izay mitohanana eto tohan'ny fikaroana dia ometoerana ny sosokevitra avy aty amin'ny tontolon'ny fikaroana mandalo tio-ndalana tsika zao dia mampirisika foana izay enoy ny feo fikaroana ara-tsosialy ara-ekonomika ara-tontolo iainana ara-kolona enoy ny feo fikaroana satria avy aty aminay ny fahalalana raha tsy mifototra amin'ny fahalalana io zany dia manandrakandrantsika. Maro ireo olona manam-pahaizana eto amin'ny firenena saingy ny olana tsy mifandray ny mpanapa-kevitra sy ireo manam-pahaizana mila mifanantona araka izany satria ny fanapa-kevitra raisin'ny mpitondra fanjakana matetika tsy teny iarana amin'ireo manam-pahaizana izay matsiaro tena atao anjolombala. Marina mihitsy mifanontanianao ary izay koa ilay ho resanay androany hoe be dia be ny vokatra be dia be koa ny olona manam-pahaizana eto amin'ity firenena ity fa ny olana kely tsy tena mifandray ny tontolon'ny fanapa-kevitra sy ny tontolon'ny fikaroana ara-tsiansa. Misy fotoana mandray fanapa-kevitra ohatra ny mpitondrantsika fa tsy manontany ny hevitry ny mpikaroka sy ny mpampianatra mpikaroka izy. Misy fotoana mamokatra indray zahay fa tsy tafiampita any amin'ilay olona tokony hatasa azy ilay zavatra vokarinay atao hoe andraikitra zaraina ilay izy. Zahay manana ny andraikitray tokony ampita bebe kokoa fa ny mpitondra koa tokony mandray ny andraiky ny andray ny voka-pikaroana aty aminay satria tsy ho andraikitra intsony ny ampiatra ny reny fa andraikitry ny mpitondra sy ny mpanapa-kevitra amin'izay. Manana viana ny fikambanan'ireo mpikaroka mpampianatra mba hanandratra avo kokoa ny sehatra ny fikaroana nisy ny dinikasa natao ny fototra tamin'ny fandrafetana ny rovoary ny tontolon'ny siansy eto Madagasikara mba hananana tontolon'ny fikaroana sy mpikaroka anjara toerana eo amin'ny fanapa-kevitra eto amin'ny firenena.
Vaovao ny tranga ampiaramonina fanamparam-pahefana Tsindry Azolena ny fihetsikana taon'ny ben'ny tanàna ao Befandriana Avaratra tranombarotra iray no nivakiany ankeriny tsy nisy fampilazana sy fanarana ireo antanatohatra amin'ny fampiarana didy akory fanampanazavana. Tany Befandriana no nisehon'ity tranga iray ity omaly ben'ny tanàna ao Antoerana no nampiseho fihetsika tsy mendrika nanapatra fahefana ary nanao Tsindry Azolena namaky ankeriny tranombarotra iray. Tsy nisy fampilazana sy fanarahana lalàna fa sady izy no manatanteraka ny asa no sady mpitsara. Raha ny vaovao samihafa tsy fitiavana tsotra izao no antonyity fihetsika ity mitsabo-tena ny velany no ny aretina mahazo azy ny tompon'ity trano fivarotana ity kanefa izao noravany ity ben'ny tanàna ity izao ny fananany. Pejiny sosialy mitarainy ireo poneny Anjanahary 2N no ny fametrahana orinasa antserasera pilone tsy nisy fifampidinina sy fampafantarana mialoha ny nametrahana izany fitaovana izany raha ny fanazavana nilaza ireo ponina fa tandindondoza manoloana ny mety vokadratsy ny fitaovana sy ny firafitry ny trano nangataka ny fandraisana andraikitry ny manampahefana indrindra ny solombavamboaka izy ireo ho famanaingana ny olana tena antoerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy mbola havatsara. Tsy nisy fakakevitra ny alohany nametrahana ity pilona ity teto amin'ny trano eto amin'ny fokontany Anjanahary 2N ity raha ny fitaraina n'ireo ponina etỳ manodidina. Dia zany dia tsy manaiky mipetahan'le pilona ambony ao satria manimba fahasalamana tsy mety mihitsy zany le izy fa zay anongotra an'io zay ny atongavana eto mianja le olona nametaka an'io ary tsy hiala eto zay raha tsy miala io. Mitsontsonjovoko amin'isany bebe ako marary eo an-trano tadana efa marary efa faharoa dia mba manentana antsika eto Anjanahary mba zay tsy manaiky mba hiara ijoro eto tsika rehetra le itsonjovo antsika amin'ny fahasalamantsika mihitsy ny tanitsika zany hoe tsy manaiky fa zay misy mpianatra-kely amin'le mandeha mody amin'ny arivo isan'andro dia tsy manaky zany zay zavatra io atao foana dia dinozao zany tonga dia hoe asoa satria ny fahasalaman'olona rehetrarehetra manodidina zany tonga dia simba daholo amin'io pilone io amin'izay tsy hoe olona ray na roa no voan'le zavatra fa fahasalamana ny olona rehetrarehetra mihitsy manodidina rehetrarehetra ka noho izany dia tsy ekenay toko satria sy zavatra tsisy autorisation le zavatra. Efa nisy ny antso natao tamin'ny tompon'ny trano isiany fifampidiniana raha ny fanazavan'ireo ponina saingy fandrahonana no setriny izany. Resaka dia mipetraka eo ampitan'ny ity trano ity 30 metatra amin'ny milalenanay ary talohan'ny 25 septambra nefa niresaka tamin'ny Bemena hoe io na resisy aho fa misy pilone ho ny apetraka eo aminao dia niresaka teo zay mila mitandrina ianao izy raha mise fa io zavatra efa nientsana manao an'io ny ainao ny tandrovana fa manahirana raha ohatra ka mbola hitorotoro hoe anakana an'io anao zany hoe nazy menace de mort mihitsy zany natao Bemena fa nefa nientsana mikarakara io ka tokony hitombona ny vavako zay le atsoko satria io zavatra io dia fahasalamana ary tsy ekeko hatramin'ny farany ka mangataka mba elany io zavatra 30 metatra any amin'ny 4e étage mipetraka nefa eo am'lohananay le pilone dia zany mijamo hoe fa somary efa reraka ara-pahasalamana ka dia zay niresahako taminy nefa dia tsy niraray iny noho ny fitiavan'ny vola nientsana dia hitanao fa tamin'ny andron'ny TGV dia ry zareo no mitondra satria fokontany napetraka tsofika lazaiko eto zany fa miaraka ao anatin'io zany ny président fokontany nametraka doléance mihitsy ahako ny tarainy hoe manohana an'io nefa dia niazakazaka nga président nampivory anazy dia nikonkony apetao aingakaingany io ary gaga be mihitsy fa tao anatin'ny herinandro lasaka dia niasa daholo renyle manana gilet mavomavo reny nanao an'io zavatra io fa dia tsy niraray iny zany le fitenenako fa dia matin'ny vola ry zareo zay le tiako tenenina hoe le enzana zany ireo le zatra kolokolo nametaka an'io tompoko zay ihany. Ankoatra ny mety ho vokadratsy ateraky ny fisian'ny pilone eto amin'ny fokontany
tany dia mampanay ho ireo mponina ihany koa ny firafitry ny trano ho anametrahana ireo fitaovana ireo. Amiko manko rehefa manao trano dia misy permis de construire. Dikan'izany dia zao adapté amin'izao béton be da be zao ve le construction mahazaka an'izao pylône zao ve le izy tsotra re tompoko ny teninay manaingy zay ny ratsa mangaika rehetra manaingy zay manam-pahefana ianao andre matofilo vaovao izay fantatray fa ny antony nametrahanay malagasy ianareo dia anala ny kolikoly sy ny farasisa eto amin'ity fireneny ity manaingy zay anareo CM commune urbaine Tananarivo nareo CM indrindra anareo Telomenada tsy tanay izay azo hitarainana amin'ny raviravitana zay tsinona satria efa nametraka doléance atao amin'ny fokotany ranirariny sitsiny ve moa fokotany tsy hita hoe inona io zavatra mijoalajoala io tsy nandrainy andraikiny izy dia mangataka aminareo CM zay enoy fitarainanay andre matosolo-bavam-bahoaka amin'ny boribory tany fahadimy fantatray ianao fa olo-kendry jereo vahoakanao zay tompoko ny teninay amaranako azy tsy ekenay hatramin'ny farany pilôna ny teloma io. Araka ny fantatra moa dia tao an-trano ny tompontrano nangatahana ny heviny saingy tsy nentindresaka tamin'ny mpanao gazety ny tenany ny lehibe pokotany ihany koa tsy nentina aneo hevitra manoloana ity raharaha ity satria efa nosoloana ihany koa. Niverina ny sokatra indray ny kianja ny tsara honenana andray soro ary fa nikatona nandritra ny 3 taona fandresena ho an'ny mpona sy ireo tanora ao an-toerana izany taorian'ny olana sy antso-izay maro nataony mpitondra teo aloha napetraka ho kianja ny fihavanana ny anarany ary nosantarina tamin'ny lalao-baolina kitra ny fisokafany fanadadiny amin'ny sariny mbola havatsara. 3 taona taty aorian'ny nanaka tonana azy noho ny antso-izay dia niverina ny sokatra ny kianjany tsara honenana andray soro raha tsy ahivina nampisy disadisa tamin'ireo mponina ety antoerana sy ny solombavam-bahoaka Irmara Naivra Olodiny ity kianja ity maro ireo antso-izay niainana nandritra ny fitondrana teo aloha ka azo lazaina ho fandresena ny fiverenana amin'ny lalao eo amin'ity kianja ity hoy ny fanazavana. Tena katony zareo ty kianja ity ary ny tenako moa dia nomeny ny tompony iandraikitra n'ity kianja ity zany dia tsy maintsy nijoro ny tenako dia hiditra violon indimy nampidiriny violon indimy ary nogadraina ray volana tany Amponja. Le fanagadrana tany Amponja tena anisan'ny nampalahelo ary tena tsy zaka mihitsy satria tsy tamin'ity terrain ity intsony nanagadrana ny tenako fa namoronana dossier lazaina fa namono ny président Tsaronina natao amin'ny tribunaly rehefa nanontaniana teo amin'ny devant la barre izy hoe ahoana ny namonony anao dia hoe natosiko izy dia nakeny anjera mihitsy dia nigadraina dia zay natonga nanjoro be da be koa ny olona zay nandositra tany Dego nandositra tany Vato ny ray mpianakaviana rehetra teto amin'ity toerana ity noho ny fampahoriana natao mba foto-davitra teto tena amin'izao fotoana izao reo olona reo ray mpianakaviana tena marary tena tsy matadidiny inninona noho ny vokatry ny nataony Naivra Olodiny sy ny firongony teto amin'ity kianja ity isorana eto koa ny tompon'ity kianja ity zay mbola namerina an'izany ho anay tanora ka dia taratara amin'ny anana fa ohatrany tsy te hiaina an'ilay izy tsony zany zay satria efa azonay zao mifandresena erana aminay ny kianja sokafanay izy androany dia isoranay nareo isoranay koa ny mibesatra amin'izay tena tsy niala mihitsy. Nisaotra sy nakasitraka ireo ny ady mafy tamin'ny fisokafan'ity kianja ity ireo tanora ety antoerana satria zava-dehibe ny fahafahan'izy ireo tanora ireo mampiasa ny kianja indray. Zahay zany hoe olobe eto tsara honenana club misy maromaro zay eto fokotany andray soro tsara honenana mpantokana dia misaotra bezabe ny président Rufin zay niady mafy ary tena saika ny fofo atsamin'ny aina raha ohatra atao ny kajikajy fa saingy hoe zay moa zany jafotr'Andriamanitra tamin'ilay izy dia azonay le terrain ankehitriny ny fisaorana toy ny farilavavany dia tena apetraka indrindra amin'ny fisaorana azy dia maniry azy koa mba ho tratrantitra amin'ny zavatra rehetra maniry ny fanohizan'ny tournoi zay eto amin'ity terrain ity sy ny filalaovan'ireo tanora hatrany amin'ny kely indrindra mandrapatonga any amin'ny lehibe indrindra dia misaotra betsaka azy indrindra zay dia maniry fitohizan'ny lalao sy ny zavatra rehetra tamin'ny terrain. Kianjan'ny fihavanana no iantsona n'ity kianja ity manomboka eto raha ny fanazavana trano. Zay fitantanana zay zany dia napetraka mihitsy izy ity hoe kianjan'ny fihavanana. Androany mbola satatra ambavarahany fotsiny zany fa ho avy ny tena fanokafana goavana. Fatria mbola nisy fifanarahana kely natao tamin'ny tompon'ny tany dia efa milamina le amin'ny tompon'ny tany zao
dia miroso amin'izay zany zay dia manomboka amin'ilay primaire zao zany a no efa nomboka sady ny tournoi nisy tournoi tsy vita zay tapahandraka tenatenatena dia zay aloha no hovitaina dia manaraka eo amin'izay zany ny tournoi rehetrarehetra. Lalao baolina kitra teo amin'ny sokajy rehetra no nisantarana ny fisokafan'ity kaja ity indray androany. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa ao amin'ny herinandro indray veloma tompoko.